Mbola anatin'ny fiombonam-bavaka isika koa manasa anao ampitiavana ary iombona amin'izany. Raha tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao satria mbola afaka manatanteraka izao fitondrana antom-bavaka izao eto anatrehanao. Koa mangataka izay famelan-keloka feno avy aminao. Anananay fahazahoana antoka. Ny fitondrana izao antom-bavaka izao miaraka amin'ny namanay fitihy izay tsy mbola afaka miasa ankehitriny nefa ihany koa ao amin'ny ankohonany ny vadiny izay eo am-pitadiavana izany asa izany, koa midirany sehatra ray malalo. Ny amin'ny fomba hitondranao ny izany ankohonana izany mba ahafahana mamaha izay rehetra hatrehana amin'izao fiainana izao, hamaha ny mety ho adiny tsaina rehetra vokatra izany toe-javatra izany. Koa mino sy mahatoky izahay fa tsy ho fampaherezana ihany fa vahaolana ihany koa Tompo ny amin'ny fikasihanao manokana izany fiainany tokantrano ny mpanomponao izany, mba ho vavolombelon'ny fahatsaranao ary ho fifaliana ho azy ireo ihany koa, fa tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.